13 mai 72, 13 mai 2024, tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fifampifehezan-kevitra ao anatin'ny tsara ny candidat lalana fahakeliny tao boriboritany voalohany. 13 mai tokoa androany dia eto amin'ny kianjan'ny 13 mai tsika zao no miresaka. 13 mai nisy amin'ny torona nataon'ny mpianatra zay napisy na mainy lapan'ny tanàna fa efa vita izy io, dia zay napisy ny saporoka ary nahatonga ny filohan'ny repoblika esorina tamin'ny toerana tamin'izany fotoana zany. Dia natao ny sasany hoe fitolomana ny 13 mai. Nisy ny tolona talohan'izay ny 1947 zay tolona tolom-pahafana tamin'ny fanjanahantany. Dia tonga eto zahay tsy atsara vela tsy mody anatitra voninkazo fa tonga eto maha 13 mai zay dia tolona hafa no ataonay. Dia tolona fiadiana amin'ny fantrana, tolona fiadiana amin'ny fiarovana ny malagasy zay viraviraina ny fangalana ny tany, ny fandravana ny tany. Tolona hoantina anolorana lalàna haritsaboana ny malagasy, mba hijerena ny sosialin'ny malagasy. Zay ny tolona ataonay mba hiarovana ny olona amin'ny resaka ny sécurité na ny any ambanivolo na ty andrenivohitra. Tolona mbola volana lalàna olona handany lalàna sy hampandany lalàna hiaro ny vahoaka malagasy amin'ny lafiny rehetra amin'ny fitovizana. Ao ireo monopole amin'ny resaka fandraharahana satria dia misy tompony daholo ny fandraharahana ka raha tsisy lalàna mazava tsara mahakasika an'izany dia olom-bitsy no mitavana ny harem-pirenena. Hatramin'ny sian'ny fahaleovan-tena teto Madagasikara dia zavatra telo no asesika amin'ny vahoaka malagasy: mandiana manjono, dia mandiana mamboly, dia mandiana miompy. Fa tsy mba nisy ny teny fahefatra hoe mandiana mitrandaka ny harena-kibony tany. Fa io harena-kibony tany io zany dia olom-bitsy sy vazaha no mitavana azy, nefa tsika malagasy no nametran'Andriamanitra sy ny razam-betsika azy. Zany le tolona. Amin'izao fotoana zao zahay dia mitolona tsy hanongan'olona sady tsy hametrak'olona, fa hitolona hiady amin'ny fanantrana ho iaho, mitolona hiady amin'ny fanandevozana ara-panahy. Fa na tonga tsika hatramin'izay dia tsy fantatsika ny dikan'ny tolona. Fa lazaina fa tolona ny firodorodoana an-dalambe dia hametrak'olona dia hanaisitra olona. Zay tsy manao an'izany. Fa vao maika mahaboty firenena ny mifanongana eto. Dia zay koa tsy tianay ny ahongana, dia aleonay zay tsy manongana olona. Ka ampahatsahivina tsika zany amin'ny maha 13 mai androany dia ndao tsika tsirairay vahoaka malagasy hitolona, handatsabato hifidy ny olombanona, hifidy ny olona, tsy pozain'i Jesosy Kristy, ka hampanjary ny volamena ho nongam-by. Tsy hitoro, tsy hifidy olona tsika ka mpandraharaha dia ho fidina ho député sy ny solombavam-bahoaka dia ny fandraharahany ihany no roborobony. Dia jereo ny vahoaka fa mahatra. Fa hifidy olona, hanoratra lalàna, hampandany lalàna, hanara-maso ny gouvernemanta. Sy hampanjary an'izay volamena zay bolongam-by, sy hampivoaka ny 73 kilo tonga dia any an-dafy vao hita, fa hiaro ny vahoaka malagasy amin'ny fony manontolo. Ary solombavam-bahoaka tsy manaiky mena malety, tsy manaiky lembenana, tsy hanao UNICEF sy madama fotsiny, fa solombavam-bahoaka au moins farafahatelo mba mahay manoratra lalàna sy mamaky lalàna. Fa solombavam-bahoaka matory dia taitra dia avy teo manangan-tanana tsy fantany hoe miala teto amin'ny taninao nao fa lany io dia mandany ihany satria natory teo. Sy solombavam-bahoaka isolo vavan-toko na hanampy ny gouvernemanta amin'ny zavatra efa tsy mety. Fa solombavam-bahoaka hijery zay mahasoa ny vahoaka, hampandany lalàna zay akaiky ny vahoaka, hampandany lalàna zay apetraka ny malagasy anaty trano, fa tsy any amoron-dalana na eny amin'ny Pedro na any anaty tunely. Raha mahaverimberina hoe fahantrana dia misy sasany tenenareo fahantrana zany ihany teneninareo. Dia mamoria olona ary ianareo miteny hoe tsy mahantra ny malagasy dia mitenena hoe salama nareo ry mpanan-karena. Dia hitanareo ny valiny. Ka eto izahay dia mankahery ny vahoaka malagasy ary mitaona anareo hifidy olona nianatra lalàna, dia hifidy olona mitovy aminay zay efa niozona tamin'ny razambenay sy ny fasan-drazanay. Tena Ambotradrianahary tamin'ny dadabe Andriamanan'ny tany hoe
tsy hamadika ny vahoaka ny fidinay zahay, efa niozina tamin'ny baiboly sy ny coran fa tsy hamadika ny vahoaka io, tsy hampanjary ny volamena ho bolongam-bady sy ho bolongam-by, tsy hampanjary ny vatosoa ho vatokolonjy sy vatobory korana alika, fa mba hampanjary an'ireo harena amin'ny malagasy ireo mba ho hanin'ny malagasy rehetra mba hisian'ny fitoviana eto. Fa raha ny zava-misy mpanan-karena tonga dia mahantra, tsisy firenena misy an'izany eran'izao tontolo zao eto Madagasikara ihany, mpanan-karena tonga dia mahantra. Fa mba tokony misy ny mpanan-karena, dia misy ny antonontono, dia misy ny ao ambanin'ny antonontono, dia misy ny sokajy rehetra, zay vao mahantra ny olona. Nefa raha tokony misy tsy tokony mahantra antsika, na ty ambanin'ny tany hitsahantsika ty mbola misy volamena, misy vatosoa, misy iny. Fa maninona olombitsy ny mitavana azy? Maninona amin'izao 13 mai zao zay miteny hoe tsy mendrika ny malagasy tsy manana tany? Efa marobe ny malagasy nanontanianay na mety tora-droa hanaovana gabone tsy hanana ny malagasy. Inona ny mahatanindrazana eto? Ianao tsy manana tany eto hoe dia mitandrazana ao neto. Dia raha mitodika antsika mazao ma tsy teny aza todika sao dia ataon'olona hoe hanao ady ninona eto, fa vahiny daholo ny tompon'ny trano miezingezina eto Madagasikara. Dia mipetraka aiza ny gazy? Any amin'ny trano sachet, any amin'ny trano hazo, any amin'ny trano tôle zay efa lo, any anaty ranopotaka sy rano maloto misy ny vahoaka malagasy. Dia ny sasany olombitsy miliby amin'ile harenan'ny malagasy io, ka zay ny mahatonga anay nirotsaka ho fidiana ho député ary fantanay tsy maintsy solany satria fantany vahoaka ny olona ty azy style. Fa amin'izao fotoana zao zany dia misy ny fizaran-javatra eraky n'izao tontolo zao ny Madagasikara ty. Dia rehefa olona hita miaraka amin'ny Paolo sy manao t-shirt ny Paolo dia tsy mena, aza ampiadiana ny vahoaka. Ny dikan'ny solombavambahoaka dia solombavambahoaka ny Madagasikara ametraka ny antsoina hoe firaisan'ny pirenena, le unité nationale, le fihavanana malagasy tokony ravatsika amin'ny resaka politika. Aty 13 mai tenenana an'izany. Dia fihavanana malagasy tokony rahavakavany raha fotorabe sy raketaka sy rasoa. Fa rehefa noana dia noana. Dia ho anareo pomanay, rehefa misy fizarana dia soratra ny t-shirt, so dia tsy mendry zalahy. Satria volanareo tanatiny 10 taona, 20 taona, 30 taona zao zarainy amin'izao. Dia misy ny fizarana vary ankoany, dia 5 kilao isan'olona. Dia tandremo fa 1 kilao isan-taona io. Satria voan'ny Alzheimer zalahy teo, dia vertadidy, dia tsy adinony hoe misy olona mahantra tokony zarana vary. Nandritany 5 taona. Dia zao izy mizara 5 kilao, dia 1 kilao isan-taona iny zany, dia lany ndray izy rehefa aveo, dia adinonareo, dia ilatsaka ndray izy amin'ny 2000 tsy fantako, dia mizara vary 5 kilao ndray mba ho hanin'ny vahoaka ny 1 kilao isan-taona. Dia amin'izao fotoana zao zany sitrana ndray zalahy, sitrana le Alzheimer dia mahatadidy izy. Dia ny tolona izay manomboka amin'izao hanongana ny fahantrana, hanongana ny fahasahiranam-bahoaka, hanongana ny insécurité, zay nahongana efa-tsy olona, manongana ny tsy fipetrahan'ny malagasy amin'ny trano mendrika azy fa matory eny anaty tunnel sy amoron-dalana. Ahongatsika androany 13 mai ny olona tsy mihinan-kanina, ny olona mijaly, ny olona tsisy rano, ny olona tsisy délestage amin'ny alalan'inona? Anoratra lalàna sika rehefa tsy hanao ny gouvernemanta dia afaka manao tolo-dalàna na proposition de loi ny solombavambahoaka. Zahay zao no hanao azy satria raha ny lohanay reto dia efa tsy hitako ny sisy resaka lalàna anatiny aty fa lalàna daholo ny anatiny ity fa voasoratra ny akamaroany sasany. Fa taizany sasany tavozavoza hatramin'izay dia aza manenjika anay ianareo tsy nahavita io. Raha ny nanan-karena ny malagasy, raha ny sambatra dia tsy nilatsaka aho. Satria hanimba ny fahasambarany malagasy, hanimba ny fananan'olona harena. Fa noho ny olona mijaly sy hopotika ny taranako sy ny taranatsika dia zay ny ilatsahana io. Ka averina foana zay tsy manana fahavalo anareo dia azy enjena mbola lava ny lalanay anatin'ny 5 taona. Hanao zay hampanan-karena ny malagasy sasambatra azy eto tany eto amin'ny araran'ny fanoratana lalàna dia aza alainao fahavalo. Dia rehefa tsy tianareo ny tenenina hoe mahantra ny malagasy dia atao varany mampanan-karena azy. Sarao amin'ny vola, alefaso amin'ny vola, alefaso ny fampandrosoana. Dia rehefa mandroso izy amin'ny alalanareo dia tsy eo tsony zahay. Fa matoa zay mijoro eto dia nareo tsy nahavita. Dia zay tsy vitanareo no ataonay, dia zay tsy nataonareo ataonay, dia ahonganay le fahasahiranam-bahoaka fa tsy olona ny ahongana. Fa zay ataonareo any ambadimbadika agny na ifanongana anareo sy ny sisa dia raha ifanameloko anareo dia samy tsy nahavita nefa dia ifanameloko inona. Samy diso ndray ve ny ifanameloko. Fa avereno ny saina dia manaraka rehefa men'olona fahefana mpindraminy vahoaka fahefana dia miasa.
fa zahay zao mbola tsy ninninona fa miasa na fo izay nananay satria zahay dia tsy miamboa didy tsy maniloka andraikitra manao zay manandrivy miantso ny vahoaka izy zao dia misy namana tany amin'ny toerana hafa misy azy mbola hiteny izy teo tonga manatony anay satria fantan'izay fa madio fo fantan'izay fa nioziny amin'ny razana fantan'izay fa tsy hanao ninninona amin'ity ankoatrany hampandrosony malagasy ankoatrany niariny malagasy za zao vao avy amin'ny fitsarana any fa misy be bokotra sy be kitana sy manan-karena mandrava-tanin'olona ny tongavanay tany dia mifanazava eto tsy ataon'izany intsony malagasy raha fandrava-tany nareo dany Amerika dia misy sasany mbola manao taimbava hoe zany ianao milatsaka amin'ny tany nevianao dia eto ny nevia comme premier arrondissement za tsy avy any Israely na avy any Amerika na avy any Japon na avy any Afrique du Sud fa avy eto Madagasikara dia milatsaka eto dia mitenena alao ndray koa ny raha koatra tsy rana malagasy ve malagasy ray malagasy reny mbola tsy nangataka nationalité ary tsy angataka an'izany eto mahavelona ny tanindrazako teto amin'ny teraka dia eto amin'ny levona eto zay menakavy eto ny razambeko eto ny tany neviako dia eto amin'ny latsaka fa tsy nilatsaka any an-danitra na any paradisa satria za tsy avy any an-danitra any na avy any paradisa fa milatsaka amin'ny premier arrondissement eto Madagasikara eto Antananarivo makatrisaka tompolahy makatelina tompokary Yan misatsika ampapahankely eny are miarabatsika manolotsona aloha atsotra kely ianao le zavatra resako mitovy le fodi-kevitra mitovy le fomba fijery na dia hoe saika ny azakazaka hifaninana teto amin'ny premier arrondissement zay Paolo dia rehefa taty arina dia mitovy le fomba fijery ny ekipa sasany mety manana ny firian-kevitrany ao anatin'le fomba fijery mitovy zay ny tenenako hoe zarima ny resako fa tsy miresaka ny olona hafa ao anatin'izay firian-kevitra mitovy zay no amekisahako an'ity fomba fijery anankiray ity hoe Madagasikara lazainy zareo tsy maintsy mandroso Madagasikara mino fotsiny ihany Madagasikara ohatr'izao Madagasikara dia laha zany ampanofisina foana isatr'izay mandeha eto fa le vahoaka miaina eo ambonin'le zavatra rehetra mbola tena anatin'ny fahasahiranana tanteraka mihitsy ohatr'le tenenin'ny Paolo teo za tsy miteny hoe ratsy le mizaratry vety fa raha tena misy fandrosoana le Madagasikara raha nizarako vety izy tamin'ny telo taona lasa masinina lave amin'izay zaraina ary androany ijerevantsika anazy hoe tena misy ve le fivoarana fa tsy hoe ao hoe lahy menako vety dia menako veta ihany lahy isa-taona mba ho mpanasa lamba foana fa raha tena misy fivoarana zarara masinina lave ijerevantsika hoe tena misy fivoarana tokoa ve le izy makany za tsy miteny hoe ratsy le mizara fa tia foana ny zavatra resahako amin'ny namana hoe tandremo ny manome fahefana olona tia tena sy mpangoro-karena ary tia voninahitra fa rehefa reo ny tanteraka ao anatina fanjakana anankiray dia normalina be fa manjaka ny tsirariny itsika nefa miady amin'izany tsirariny zany hoe ahoana ny fomba atao ahafahana mametsaka ny asina maha-olona raha vao miteny hoe raro mantsy dia vazay ny définition amin'ny ankapobeny hoe fametsahana ny olona ray amin'ny toerana tokony isy azy zany hoe fanajana ny asin'ny hafa rehefa mametsaka ny olona rehetra hoe maninona tsy milatsaka any Betsoka maninona tsy milatsaka ary dia resaka eto hoe député de Madagasikara fa tsy député amin'ny premier arrondissement so dia veritsika ao anatin'izay resaka izay na ilatsaka aiza any Adego na olona veza député de Madagasikara ny fampiresahana aloha amin'izao zay aloha le texte raha ohatra ka vakiana le izy raha izay anankiray fanampiny ao anatin'izay tia fiteniko foana amin'ny namana mpiara-mitolona hatramin'izay sy ny namana mpiaraka hatramin'izay hoe andao itsika hiaraka anova 13 mai androany mpianatra raha tamin'izany ankizy mpianatry lycée sy mpianatry université mahongana filoham-pirenena itsika tsy hanongana filoham-pirenena akory sanatria tsy hoe hanongana an'izay mpitondra misy eo fa andao tsika hanova lalàna fa aza menimenina fotsiny ety ivelany ety fa mitsofo mihitsy ao anatin'le système ao dia ao tsika mizaka mandinika an'le lalàna arak'le tenen'ny Paolo teo misy ny resaka tany dia raha resaka fananantany dia lahy gasy fa tsika zao tsika rehetrarehetra anao tsy manontany lova fa ataoko hoe ny 80% tsika na raindre ohatr'izao tsy hananatsika eto Madagasikara tsika politika ny lalaovana an'izany ny sosialim-bahoaka avadika politika zany any anatina lalàna fa tsy hoe taitaitra avy any ianao dia zara ricantonné ary amin'ny sopotry Madagasikara ny hitondranao ricantonné ohatrany hoe manompa an'le mponinao zany ny fieritseretako an'izy hoe eto amin'ny tanyka eto zany ataoko hoe ovakina karatra dia omenao ovy frity no entinao anany efa ao amin'ny taniko ny ovy hoe ary amin'ny sopotry Madagasikara anao dia ricantonné zaranao dia tsika zany matory eto foana tsika ao anatin'izay satria tonga dia faly be tsika ao anatin'izy hoe kazao le izy dia andao tsika hiaraka anova miaraka manao révolution vaovao zay tsy manana zavatra ho zaraina ina moa no zarainako zay zao samy manao conception kely vitana eo hoe ty rakotra be zay mahavita anto samy mamokamoka kely zany aposiny any fa miaraka manao révolution vaovao tsika hoe andao tsika hametsaka lalàna matotra lalàna ahafahana miara-miaina amin'ny mpiarabelona tsy misy fitaka tsy misy lainga